atolotra ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe zanaka madamo nosoratan'ny Tojo Fiatratiana ho velomin'ny faly miaraka ny Ony Miajanirina laingotsiky oly nandray feo sy nanantondosa tovirazana mamonjy sy oloso zao no nandrasana eny madamo hitanao ihany zao zava-misy zao mbola tsy niteraka akory za sy Jules vadiko dia efa maty izy efa nisafidy afa tsy hanambady tsony mandrakizay noho izany dia tsy afaka hiteraka itsony satria tsy manambady mafy loatra tampo maso nandaozan'iny vadiko iny ahy ary vonina naja ny voady izay nataonay teny ambony alitara sy anaporofoko amin'olona fa tena tiako izy iny dia nisafidy an'izao lalan'izao za koa tompoko tena mahatsapa ny fankatiavanarioko eny fa na dia hoe mbola voaingana za nipetrahako teto aminareo dia efa nahatsapa an'izany noho izany rehetrarehetra izany dia mieritreritra ary hoe anangana zaza ataoko zanaka ary nandrasana tsangana hoana moa izany madama fa ohatrany tsy azoko ange ka izao hoe hosoratako ara-panjakana ho zanako ireny dikan'izany ary izy no andova izay fananako rehetra raha hatrizay maty zany hoe solonjanako zany indrindra ka rehefa nieritreritra dia mbola voahitady ankizy atsangana azy zao ka zao tsy hitady lavitra nefa fa nareo ato trano miasato ihany no isy atsangako ka iza aminay ara zany tompoko mbola tsy hery zany ry nandrasana fa zay ankizy endry indrindra sy tsara fitonoan-tena no atsangako ianao ihany anefa nitenenako an'izany satria ianao ny lehilahy ato efa engarana ianao noho izany ka oka tsy hivoaka izao resaka ataontsika izao mahazo matotry ianao tompoko fa tsy ho lazaiko na aminiza mihitsy izao resantsika izao eny fa na dia ny saka raha tsy resahako an'izany noho izany dia meko sy papakely ianao hoe ahoana tazomy hatrany ny fahendrenana nananao hatramin'izay ary toy izy koa ny fahalalaham-pomba izay nananao hatramin'izay raha tianao ho ianao no natsangako zanako raharahako ato trano ve rangahy efa be dia be dia mbola za ihany ny rano madama ary iza moa nandrasana teo odry to io mipetrapetraka amin'ny lalao saka io fotsiny tsy mety ango kosa aloha izao hoe sa mpiasa atao trano izao ihany ve dia ny sasany ianao raharaha dia ny sasany ilalao fotsiny aleo atsoina dia io ny rahako nandrasana ory nandrasana ahoana zay avy vetivety nge nandrasana ahoana zay ry avitra mba irahako kely aloha nandrasany ka irahanao aizy zany mandehana ho ny ividany sakafo marainy madama fa za mbola sahirana be ahay ka inona no vidiko amin'ity voly ity enoy tsara ry ahy raha manonaka 300 dia kafe asiana ronono 400 dia mbola misy famerina iny raha manonaka 300 dia asiana ronono 400 zay mihitsy dia tsy tonga dia aterina any amin'ny madama any rehefa voavity fa mbola aterina ty amiko aloha miara fa lasa eto moa zany mividy an'ireto ary be olona be mihitsy ange izy zany aleo tonga dia vidinay an'ireto fa so be dioko oay ary vazaha ve za mpivarotra zany akizy vavy fotsifotsy be ay ve ka mba misy vazaha mivarotra kafe oay mahay miteny gasy ve moa zany io sa tsy ahoana re zany mba novo kafe 400 dia asiana ramanonaka de ronono 300 fandiso ve zany zavatra lazainao zany atao aminay nge tsisy ronono amidy mitokana aka
tena zay mihitsy le nasaina ny vidiko ka ahoana zany le raha manona kafe ihany zany no ataoko tsy maninona ary zay aloha ataoko. Aiza foana koa ary le nandrabe iny hatramin'izao mbola tsy tonga ihany. Ty le izy re avitra. Aiza ondre ary eza zay efa merim-bola. Ty ka de izy ony tsy mivarotra no mitokana de tsy nisy le ronono. Fa inona moa nasaiko ny vidiny ty tany ka zay nasainao vidiko ary no vidiko kafe efa-jato de asiana raha manonaka de ronono 300. Inona tsara zany indray no teneniko teo. Ty tena nandra mihitsy. Taiza koa ny teny hoe ronono 300 teo zao ka ohatran' zay nge tady. Lasy ty mandeha any fa mandreraka ka toy tsy mba azo irahana mihitsy. Mifoana re ary avitra de mba aza tenenina madama re ary avitra fa ngobe dia. Mandeha any ho raha tsy adala koa ako ilazan'izany amin'ny madama. Zao andeha hivoaka kely aloha androany ry izy menada fa apetrako aminareo aloha ny zavatra rehetra eto tanàna eto Eny ry madama. Eny tompoko. Atao tsara daholo ny raharaha de tsy mifanjany eo indray samy manao ny azy. Endre tsara daholo de tandrefo so miala-miala eo miara-miany trano fa za mety ariva be vao tonga. Jais aza matahotra ianao ry madama fa vitanay tsara zany Zay ry nandrasana. Endry tsara de raha misy mitady eo de teneny hoe mety ariva be vao tonga. Eny tompoko voaray re madama. Zay fa lasa de mahazo tonareo efa reo napetrako reo gote kelinareo de zareo mitovy tsara Efa kely sisa de ho vita ny rarahako. Aleo andeha haingana de mba mivoaboaka kely any ivelany any fa tsy afarana fotsiny le nandrabe io de tsy asaina miteniteny. Aleo rangaha andeha arina amin'izay ty rano maloto ty de andeha amin'izay andeha hivoaka kely vetivety aloha zary nandrasana. Fa hivoaka ahoana ary avitra. Madama raha teo ny teny hoe tsy mahazo miala etoniko. Vetivety fotsiny zany le vendrany ty de tandremindray ty so de miteniteny fa ataoko mahita. Raha sendra taray kely any de ataovy hoe lasa nanary fako fa tsy tonga ny pakafakotsika androany. Mazava mity ve zany de midororo eo indray ange ty rehefa tonga eo madame. Ataoko folo ny lohany ty fa mitenitenena foana ange mazava. Fa maninona kosa nefa de mifanao an'izany de zao koa osolo le zavatra nampifandosony ty tamin'ny maraina iny de anisorana ny volany ty napetraka madama. Zany hoe ny arary zato iny sisa ny anjarany ty. Eny ary tsy maninona zany fa tandremy fotsiny so alazanao amin'ny madama hoe za nge na mpifandiso an'iny. Zay fa lasa andraso tsara ny trano Endre ry avitra. Lamina tsara ve ny teto ry nandrasana? Lamina tsara madama. Tsy nisy tonga ny tady teto? Ka tsy nisy. Ay tsara zany. Za koa efa niezaka ny ho tonga aloha mihitsika. Mandehana aloha tsoa ihany fa nampy anao taona reto atao anaty fiara reto fa nga izy mbola ao Otry fa lasa izy efa niteny kosa ny hoe tsy misy mahazo miala-miala zany eo de mbola nandeha ihany. Ka efa niteny azy ihany madama fa mbola lasa izy ko. De efa ela ve izy no niala teto ry nandrasana de lasa izy koa hony. Efa tamin'ny maraina izy niala teo ary hoe andeha hanary fakony fa tsy tonga ampanary fakotsika androany. De aiza izy no nanary fakony mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Ohatra ny fitoeram-pakary to mbola fenoko nefa lazaina hoe lasa nanary fako izy ko. Ka mety nataony tany aposiny angamba ny fako madama fa izy raha to tsy tazako nitondra ninina ko. Dia hafa mihitsy zany naleny fa tsy nanary fako zany ka tonga zany de to aminao aloha zany reo entanareo ko.
Eo ara fa tsy maninny, ao fa vitako madama. Fa taiza moa ndry ity no nanary fako no zao vao miditra ny trano. De navelandry reritety zany ny nandrasana. Miala tsiny re madama fa niona tamin'le namako avy any aminay izay ho aza tany ampanariana fako tany de ela kely vao tonga. Aiza kory kiala kely ity no isy anary fako de ray andro tontolo sa tany andralany tamitsy no nariana? Fona re madama fa zany tsy naharitra ela kory ny tany. Mety voalasa kelikely angamba de tonga enoko. So everindry ary fa tsy haiko ary fa efa tamin'ny maraindry no efa niala teto. Indri aloha de efa mianatra ny fetsifetsy mihitsy atao trano ato ateriko mody indri fa ataovy ihany anie. Tena tenin'le nandrabe iny indray angamba ny marina. Ary lasa indri vonjeo ny raharaha fa tsy lozana mihenahena fotsiny eo tompoko. Ataoko vita mora aloha zao fa tsy maintsy azoko le nandrabe iny. Iavotro, afaka mba miresaka amin'ry ve za sa... Inona indray ny nandrasany? Fa iavitra moa zany efa manao sipa. Fa tia nanga nandrasana? Ka tsy zany. Zany fa ahoana? Za aloha efa manana sipa. Zany ve? Fa ataony nandrasana inona aloha zany, Tsy zany ary avitra fa saika mba antany any avitra hoe maninona? Nataony sipanao ahoana ny fomba ny kotiny anao voalohany Ay ve zany. Tsotra keliko. Hoe ahoana? Niteneniny fotsiny hoe tiany a de zay. De zay fotsiny ve? Zay fotsiny ka. Fa misy kiala kely tiany nandrasana angano any. Zao ary andraso fa atoroko tsara ny nandrasana rehefa vita ny rarahako. Misaotra rery avitra. Aleo apiko mihitsy ary ianao de amin'izay de vetivety de vitako. Io fa hitako le tsena. Andray marina mitobotoboka be zany foko zany. Tena mahatahotra marina. Io koa zolo fa mipetraka eo amin'ny tsenany. Tena mila ifamingana mihitsy ange zany tongotra zany. Ahoana moa le teneniko rehefa tonga iny? Andraso aloha averina sao tsy tadidy. Zay tsaroko. Zoly, mahafinaritra ianao. Mahafatifaty ako ny endrikao. Zay mihitsy ka. Isaka ny alina de manofy anao foana. Zoly tianao amin'ny foko manontolo nge zay. Ka moa ve no mba tia ary Zoly? Mino arangafa tsy misy adino zany. Iny nandrasana fa efa akaiky ny tsena. Andraso arahako avy aty arina de rehefa tonga eo amin'ny tsena de mba anatona koa hijery fampiomesana. Tena mampimeha mihitsy ty nandrasana ty ka. Manao Zoly. Salama. Ahoana ny ianao? Inona nataonao zay? Kafe sa dite sa mofo? Zoly andray todika izy marina. Tsy ny akory zay lazaky. Manao anakiry Zoly misy mividy angeki io Ka izy ary ty miraikiraiky be tsy miteny fa mianahana fotsiny. Fa nataondry inona onky izy tiny de tera tsemboka be ohatran'izao Mety tsarotoka fanana nga misy fa zaho naninona azy. Teneny rery nandrasana zay ilainao inona ary ty sarim-bavy be ty? Zoly mahafinaritra ianao. Mafatifaty any. Tena tsy tadidiko le toy marina. Tena mba marina raha vitako tsony ty.
tena aleo mandeha tatiavana fikandray amin'ny manaraka. Fa maninona ny natsany ary nandrasana zahay ange vao mieny tsara e. Hita ho akika. Otry fatao lasa mitsoka. Tsy azoko mihitsy. Ka zao akia tena potika amindringa ambaka izy iny a. Fato mombana tsara ve ity sainina? Otry ny olona adala. Fa ahoana koa reny nataony nandrasany reny? Tena saika maty ako, tena tsy vitako marina. Tsy vitako. Ianao koa zany to manao zipo betsy. Mba efa manampy ana fa ianao mihitsy ny tsy azoko mihitsy tena marina. Maninona zao raha vitaina hatramin'ny farany zavatra? Ka tena voraka neny lohako e. Tsy tadidiko tsy ny hatramin'izay lazainy ny vavako. Tsy tadidy ahoana e. Fa maninona ilahy sarikenatra be ohatran'ireny ha? Ary eza aloha ny karamako fa vitany aho fa elany tsy namokatra. Dimanjato moa. Eny omeko ny volany fa zao rangahy. Hitady fikandray aloha fa tsy maintsy vita iny e. Hitadiavina ve moa tsy hitadiavina fa tia karany tia kosa aloha tokony miakatra isaky ny misy afera tao a? De miakatra ohatrinona indray zany? Miakatra avy roa isaky ny afera e? Eny ary tsy maninona fa voalohako rangahy zany fa mba ataovy amin'ilay fotsiny le fika e. Nandrasana moa efa misotro toka? Tena mbola tsy nikitika an'ireny mihitsy aka. Nefa zao tena mila n'izany mihitsy ty fika ity. Fa fika ahoana aloha zany fa tsy azo mihitsy ny tena. Mba hanisorana ny hoasarotan-kenatra be an'lahy io de mila misotro kely aloha elahy amin'izay tsy menamenatra tsony. Tena marina ve zany ry avitra? Tena marina zany. Tena izay mihitsy le zao no hitako hoe mety amin'lahy. Ka ahoana? Atao sady zany? Ka raha zay moa ny tandrifa mety de aleo rangahy atao fa tsy maninona. Aiza le toka nasaiko ny vidinina andrasana? Tsy nataoko mivaly izy ity ka. Na feniko fa so tratra madama eo ko. Ay ve laty mba fetsy ihany? Fandry kosa ve adaly. Olona an'izao ave de very nefa tena vendrana mihitsy. Tsy vendrana fa sary tahotra koa. Ary eto aty ary afatrako izay tokony hosotrony lahy amin'ity zavatra ity sao de ho diso fahatra eo ka ho loza. Ampy alahy zay fa sao de diso betsaka loatra. Fa ony aloha ry avitra. Tena marina ve fa manala enatra sy tohatra ty toko tiako. Tsy mahatoky ana mihitsy ve lahy e. Ho hitan'lahy io izy rehefa avy eo fa mahavita zavatra tsy vita lahy hatramin'izay lahy. Ary iny goy amin'izay. Tena mangidy be izany ry avitra. Mangananganana fotsiny io e. Okalo mariny. Kely sisa. Aleo tonga de ataoko ny ray mitelina rangahy ty a. Zao ty ry avitra lany ihany marina. Zay mihitsy. Ao tsara. De ty ny voasary analana fofona so de fantatry madama eo. De ty ambiny ty ampirimy tsara ny efitrela any so de mba misy ilana azy amin'ny manaraka. Eny ary. Zao andrasan'lahy eo aloha za fa hojereko aloha raha tsy de misy olona ao amin'ny tsenan'ny Kialazolo de atsoko elahy rehefa avy eo. Zay Sady efa no famerenana kely ihany ary aloha e. Mety mihitsy zany. Zay ary lasa iny Ahoana moa zany le zavatra lazaiko indray. Ndraso aloha. Zoly mahafinaritra ianao. Manofy anao foana isaky ny alina. Zoly tena tsy tadidiko tsony indray marina. Tena matahotra sady aho zany.
Tena aleo rangahy ampiana ihany ty odenatry ty fa tena ohatra ny tsy ampy angamby izy tioko. Angidin'izay zavatra re zany. Ary maninona mora tonga de hositoko dolo ty de am'izay afaka tatiraka ny toty. Aleo rangahy sotrona doly. Zay de lany. Ary aloha aprima zay ty tavoangy ty fa tsy. Oay. Otra manidina anie zany tany aman-danitra zany. Milaiky io si zany a. Nandrasana, vonina tsara ve lahy e? Ay, efa tongondry. Ndraikakyo. Fa maninona? Fa to mamy be la zany. Toka kely iny ve le tsy de nahavita ny laotry zao a? Tsy matoora tsony ary avitra. Aiza ho azy zolo malalako. Tiako tena tiako enao zoly zoly o. Ela kosa letsy a. Tsy mifanarahana kosa zao e. Ohatry ay ve ka lany latato daholo koa le toka ray tavoangy teo e. Zao kosa aloha de tsy mifanaraka tamin'izany. Aiza ho azy zoly, aiza. Aloha atero any ary avitra fa tsy maintsy miresaka am'zoly andro any a. Tena tsy lasa kosa aloha zao e. Mba mariny. Raha fantatry madama am'izao tsy ataony mahita eto. Aleo rangahy ilana. Nefa raha hiala zany moa za de ahoana. Tsy ho tantarainy eo madama daholo ve zay rehetra natao teo. Ory avitra. Marenine. Fa to ilozany raikiraiky fotsiny ange. Andro atsika ho any am'zoly fa samy zay a. Zao a. Manina re. Tsy mifanarahana mihitsy zao ataony la zao. Midabika treo ny fanapiko any la rehetra mazavy zany. Tsy mahavita tsony a. Idiko ato la de akombony koa ny vava so de vazavaza eo a. Ataony madama folo ny lohatsika raha fanta fa mamy be ohatr' zao ila. Fa nga rika tro any am'zoly ray ry avy ma. Mariny ty wa. Raikitra kosa aloha zao e. Zoly a, zoly o, zolo azy enao e. Ohatry, aresy nandrasany nitondrindray manao ny rarahany. Ao an-tranao izy madama. To hoe marary be ony lohany de natory izy aloko. Hay. De hipetraka fotsiny eto avy fa mba ataoko aloha ny rarahany. Sady izy ary za mba marariko. Marary anto. De efa ninana fanafody ve zany? Efa nomeko paracetamol izy ka. De efa tsy manino izy zany zao. Nareo ane tsy tokony hinana fanafody fotsiny am'izao e. Fa maninona madama? Ka zany fanafody zany zao a tsy fantatra hoe fanafody mety aminy ve sa ahoana. Tokony hiantso mihitsy ndry rehefa ohatr' zao ka. Sady mbola tsy fantatra koa zao sao de hoe sanatrika fanafody lany dato no hoaniny. Zay angamba vao tena loza. Ka tokony hiantso mihitsy anao ndry de nentina tany amin'ny dokotera izy. Ka izy ange madama efa tsy maninona zao ao e. Mino fa aretina andotsotra ihany ny mahazo azy ary efa nety tamin'le fanafody. Aleo mihitsy izy aloha jereko azy fa tsy mety zany. Ka izy ane madama tsy maninona. Ary lasa fa ataovy rarandry. Tena zay voalozy ty. Hitany madama ao avokoa zao na venina rehetra. Le fika ny foroniko kotsy nety. De inona tsony moa zany fa de miandry zay vokany eto e. Nandrasana? Fa ino ty ataony lahy? Ary fofoninona koa zany? Ay, tongenao madama. Zao koa. Salama tsara fa nanomboka oviana ndray moa ianao no najary sotoka. Mijaly angeza madame. Ohatray. Mijaly madama tena mijaly. Tsy misy manampy mihitsy afa
tena mizaly madama. Fa maninona nefa raha noteneninao azy zany olanao zany fa tsy mivary lafo toy izao ianao. Izany efa nitondranareo tony zanako e, ato an-trano ato. Madama, ko madama zany. Tatarao ary erahana mama e. Ary metaka taloha fa tena zakako za fofona zany ka. Mizaly madama. Tena mizaly. Inona ary te ataony nandrasany ty e? Mizaly madama. Maninona ary raha tonga de tataraina fa tsy lozana mitomany fotsiny eo e. Isolo madama. Soly. Enao koa mandreraka miresaka aminao ka. Aleo andefa, aleo ianao eo. Mandreraka tsy. Mahazamboka ianao rapitso. Soly. Sararany kosa aloha iny nataony lahy iny a. Saika tapaka mihitsy ny tentako tamin'iny. Tena za koa raha zany ry avitra tena menatra ny tenako mihitsy. Marina mafy ara saika najery amin'ny madama mihitsy teo iny ko. Fa raha nanononona ny anarako teo kosa aloha ela de tsy vita mora iny a. Za efa natahotra mihitsy hoe irediredy eo indray le vendrany io. Efa tendra mihitsy ny eko mariny. Fa za kosa ve zany ry avitra de tena efa vendrana tonin'inona no ilaza azy zany a. Za zao efa natahotra mihitsy hoe oroahan'ny madama ela. Ka za koa ary efa mba natahotra an'izany. Fa mino fa tena tsy raikitra indray zany le zavatra nitenen'ny madama iny ko. Zavatra iny zany ry nandrasana. Ka efa niteneniny ary aho hoe tsy azo lasaina amin'izana amin'izy zany. Tsy maintsy teneny lahy amiko zany aingana teneny. Ka raha bety madama amin'izany aho de ahoana? Tsy atao fantany hoe lazany lahananga izy zany. Tony kotsy. Sady za koa zany tsy hanampy alatsony rehefa tsy teneny lahanazy ny zavatra zany. Ka matahotra ne ary avitra e. Dia tapaka zany kialazoly. Ka tsy ajanony zany kialazoly. De teneno aingana raha fa za zao efa manomana fika amin'ilay be indray ho an'ny lahy. Zany ve? Eny ary zao ara le izy. Hay ve ka misy an'izany zavatra zany. Atsanga ny madama ho zanaka ho le nandrasana. Mba enzana indray zany fa maninona moa zany ny tsy zafa le vendrany iny indray Za koa nefa eto mino fa tsy niova amin'ny hevitry madama na dia tratrana no fahatsoana toy iny ary nandrasana. Dia hipetrapetraka fotsiny amin'izao ve izany ry avitra tokony tsy alamaina amin'izao koa ry avitra raha mahay miketrika. Nandrasana zany ho zanaka madama dia ndry zany ahoana? Tsy tokony ho vinantiny madama. Ohatra ny mety kosa zany ahodina fotsiny sira dia efa milamina. Olona vendrana be iny ve nandrasana ty tsy ho voatoko ny lohany. Vita ndry zany tsy ala avitra. Ho tantarako amin'ny avitra hono izay zavatra nolazay madama. Ka raha tsy nandrana dia hoe nandrasana arany anarako. Mody novaky ny resaka dia tonga dia niefina teo le vendrana iny. Mody hoe atsanga madama ho zana noho ny sa ve dia teny hoe ny ray amintsika. So mantsy lasa ny kala avitra eo ny toerana tokony ho azoko. Tonga indray ary avitra. Ay, tonga nandrasana. Vita ngany raharaha? Efa vita ka. Ka ahoana amin'izay ny toyan'le resaka tamin'iny ry avitra? Le resaka kialazolo bobi-petakorona ve? Andray kosa fa maninona anao kosa ny zanak'olona anao taonao an'izany ko. Za lesy ry nandrasana rehefa nieritreritra dia aleo rangaha janona mihitsy ny resaka iny fa ahoana kosa moa zany fa tsy azoko. Zany ko. Dia tsy afaka any anampy atsoa zany ry. Tsy zany ka. Zao lesy sy bato iny ve letsy mba potika lany efa elary zao efa zanaky ny mpananako. Sy pasady boby fotsiny petakorona toy iny ve letsy.
ka napetakory ninona boby fotsy ninona lazaindrisy fanaratsindry azy de fa eny rangany tiako a tsy maintsy fitaiko io na nampiandrilatsy tsotra kely eny de azoko iny ho lazaiko azy fotsiny atsanga madama ho zany anaty de fa milamina ny resaka aiza ndray izy no ahita toy izany tena tsy ho voahodina amin'izany tsony lohany ty nandrasany ty leo rangafa hitako indray nevitra nandrasana ahoana kay tsy maninona ary fa ampiko hatramin'ny farany lahy mba zay ahay ny zavatra tokony tenenindriko ka reto ara le kaespenina avy mividiko ry avitra de tairo amin'izay mba soraty aiza odry ary to menamena be zany penina netilahy zany fa nga tsy nahita mangy ka tsy nisy ange to amin'le mpivarotra de zay misy fotsiny netiko e fa nga tsy mety iny ry avitra mety ty ka sady loko mena nge hono ny tena famborahana fity ve ka ahoana amin'izay ary le soratany ianao manonona de za manoratra fotsiny ay andraso ary aloha hieritreritra tsara mafy any eny ty tsy mahay mamaky teny sy manoratra ty efa avy nanatitra an'le izy anga ela teny efa avy mihitsy ah ioko raha zany avy mba falifaly ohatran'izao ay kosa de nataony lahoana ny nanatitra azy ka nomeko azy fotsiny de niteneniko izy hoe ty misy taratasy anao de zay fotsiny ko de tonga de nisokafa mivela ty mbola nampiriny fa rehefa malalaka angambany izy vao mamaky an'iny ry avitra nefa na zany aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoakan'ny ala fa ahoana indray mahatonga an'ireny teny an'izany ka mbola tsy hay izay havaliny ange tsy maintsy manaiky iny de faly eriko le nandra be ty nefa zavatra tsy izy mihitsy no soratako tany manahoany zoly ay le nandra be ty matiko tena androany fa naninona anao ka iza iza mono lazainy ty fa boby fotsy petakory no ndray aza mamono fa marary ange zany sady amin'izay ndray tsy nisy afa-tsy teny rasy nataony ty tao anaty le taratasiny menty matiko tena androany zoly andraso aloha tsy misy zava-patako ange zany lazainao zany aleo loha mba nazava kely fotsiny tsy miraraha zany andraso kakao an'le koveta feno rano maloto aty misy tena ndray aloha androany de ampandroko amin'ny rano maloto vao marary mama maty marine vonjeo vonjeo odry ary inona koa nahazo an'lahy to mando hatrany tapon-doka hatrany apaladia zao fa inony tsy azoko mihitsy fa vao tonga teo amin'ny tsenandro zoly de nidarodaroany sady ny vazavazany avy eo indray de nitobahany rano maloto tapoko veta fa nga olona dala le kalazolony lahy iny tena tsy haiko mihitsy ry avitra ty aloha ny vola de mandeha andry miverina indray mividy sakafo maraina any ka za tena tsy hoantso mba marina moa fa nga matahotra sahady eto aty de mandehana misolo akanjo fa sao de tratra amin'ny madamy eo indray dala de ahoana le sirinandrasana mbola toizana ve le sira kala zolo fe ndray fa nga kivy sahady zany avako zany za nge efa miteny an'lahy sita tsy mamelo ahy iny ka tsy zany mihitsy ange za aloha mbola tsy kivy zany za tsy kivy ka inona fotsiny ary ony tomampitanondrika an'lahy eo tsy zany fa zao zoly nge ka tsy tazako mivarotra ao amin'tsena ntsony say ve zay zany de maninona raha nanontaniana olona zay nalehany
Ka menatra antany an'izany ko lahy koa zany omeo karamary ady antaniko riavitra ka za io ange tsy manambola ka mandana ary antanio ndray za tsy mahavita aloha raha tsy misy karama sady lahy ange tsy voatery antan'olon-dehibe raha zany no mamenatra an'ilay fa ahoana riavitra ka reny ankizy kely mipetraka ao amin'ireny mody antaniana dia vitako ary marina tokoa zany lazaindre izany ko otry fa maninona ty nandrasana keliko no mitanondrike very riavitra tena very lasa nody ange ho ny zolo dia tsy hiverina tsotsony dia inona zao no mampitanondrika amin'izany ka fangala sy indrery ny vehivavy ka iny any tena tiako inona ary ty aza mitomany amin'izay vehivavy lesy fa vehivavy be dehibe raha ny tanàn'ireo sady zange mboleto rehefa lasa izy dia eto indray aho solony ahoana tsara hoe riavitra tena nahafinaritra mihitsy fihetsikareo mianadahy rery tato ato zany ve madama tsy miady atsony sady hitako mifanampy foana rehefa manao raharaha tsara aloha mahafinaritra mihitsy mba miezaka manao zay mety rery madama sady tsy hitako koa ange zay tokony hoe divanay zao raha mitoy zao fahendrenareo zao dia hividianako zavatra tsara be nareo amin'ny farany volana zany merci madama mahazo matoky ianao fa hoendry tsara izay ary nandrasana ho ato tsy miteny mihitsy sa mbola mamindray variana fihely fotsiny madama ka andry amin'izay zany zao no manohy ny tantara riavitra efa lasa le kala-petakoriny iny tsy maintsy mitady fika faran'izay mahombondry eto mba azahoana ny toerana dia ho aizy eo nefa iny ampafiriny nefa natao iny jereo tia izy fa tsy mahateny eo anoloany madama ary lasa miramirana foana ange nandrasan'izany tato ato otry fa angaha kosa dia tanondrika foana kosa tsara mihitsy zany dia efa diny tanteraka zany momba ny kalazolo za miresaka an'izany tsondre riavitra fefa tantara mivalina zany dia iza indray hony zany zao noseraina manaraka ho anina andrasany ka leo mihitsy aloha rangaha andeha amin'izao fa ndre dia tsy hanambady zany nandrasana ka miandro fotoana ny zava-drehetra zany io sady za koa ny rangaha tsy hanao sipy zany tsony raha tsy efa hanambady nandrasanao hoe ahoana izay riavitra avy ange nandrasana pitsipitsihako zavatra fa zavatra inona nefa zany fa maninona raha tonga dia tenenina eto fa tsy misy olona afaka maheno antsika ange eto nandrasana koa avy io sady tsy mety ane raha tsy pitsipitsihany ao ary mieno anao zay fotsiny fa ino ny tiana ataonao riavitra dinona koa zao ny dikan'izany fitiavana lesy ny dikan'izany tsy riavitra anabaviko ne no tondrako anao hatramin'izay dia mba hovaina kely fotsiny ange zany le izy tsy mety amiko ka tena lafo le nandrasana hatramin'ny farany ny fangatahako marina eny tsy kivy amin'izany efa natomboko ity ka tsy maintsy faranana tsy maintsy indri no lasa vinanto kely ny madama tohizana rariva ny fika fa ho aiza nefa ianao otry arinona no ataonao aty amin'ny efitrano koa aty aminao any atoriko riavitra tena tsy mety zao ka mandehany ianao miverina any amin'ny efitranonao ihany marina moa
Ka matahotra ange ary nandrasany. Manofy ratsy be foana dia tsy mahita toro mihitsy. Tena matahotra ary nandrasana fa aleo za mba tory aty amin'lahy. De rabedy amin'izao dia ahoana? Oriavitra. Tena sao dia idiran-dozy eo ndraika. Raha tratra madama eo ne ka olozy. Dia avelan'la ho fatin'ny tahotra rery ao azy zany. Androany any moronandrasana. Ka raha izany ara de aleo za melatra fandriana ray eto amin'ny tany de ianao ny eo. Ka tena raha vao tsy misy olona eo akaiko de matahotra ary nandrasana. Ka tena tsy mety ange fa tsy misy mahita zany eo e. Avy eto de mipetra. Andraso fa ovonoko ny jiro de avy Zay. Ary avy amin'izay matory. Nandrasana motiko. Aza ataonao any ny tananao. Za nge ka sary kitikitika be. Avitra ho Ampinanga nandrasana kely. Avitra. Menatra be anao nge ahy. Fa inona no mahamenatra anao e? Za menatra amiko izany lesy Ka ahoana? Mbola any amin'ilay azy zany atory sa okizay? Tsy maninona mihitsy ka. Na ny amiko foana ary ny rimo matory manomboko sao tsy maninona. Fa zao aloha e. Hoe ahoana? Fa sao dia tsy tiany nandrasana akory ary aloha za e. Tiako. Ka tsy aloha ve amin'izao ihany ry Avitra? Nefa raha vao tsy tia anay ianao dia tsy atorany amin'ny lahtsony ako. Zany ve? Eny ara fa tiako indri. Nandrasana kely. Miala tsiny afa nampiasanareo da amin'izao arivarivo izao Eny tompoko. Ka inona ary zany no ilainao anay e? Sa misy fahadisoana nataonay anga? Ka tsy izany. Vaovao tsara nambarako anareo. Ka meno anao ary izay tompoko. Zao e. Mbola tsy matoa nandrasana? Toa tsy miteny mihitsy mantsiko. Zao e. Arak'izao hitanareo izao moa ny toerana misy ahy e. Tsy vady, tsy zanaka fa tokantena. Ny vadiko moa iny maty iny nefa izay mbola tsy nanan-janaka akory. Tsy tiany ampatsony aho fa vonanaja ny voaziko tamin'ny vadiko mandrakizay e. Ka noho izany dia tsy maintsy anakan-janaka hosolo ny zanako antova izay rehetra no ariko rehetra tamin'izay rehefa lasa. Ka zany eritreritra hoe ahoana madama? Nareo dano atsangako. Nareo matso nefa azoko antoko e. Nareo koa no efa fanerasera tamiko hatrizay teto e. Ka ahoana ny hevitrareo? Ka zay ange tsy mpianada e. Fantatro zany e. Tsy mpianada nareo taloha fa ho mpianada raha sitrakareo. Ndrekakio. Tiako vao tena olosako. Madama manao anay ho mpianada nefa zary ty efa mpivoaka ny nandrasana. Tena enjana koa tika. Marina mafy raha napoziko toy izao tsy miaraka tamin'ilay nandrasana iny Ka ahoana ny hevitrareo e? Toa samy mijanaka fotsiny nareo? Ka za aloha madama tena vonona. Sady zako moa efa kamboto raha teo ka zarako azako. Ka ny andray madama zao mbola tsy maintsy resahana any amin'ny ray aman-dreniko. Ry zareo mantsy mbola samy velona ny daholo. Eny e, tsy olona zany fa iresaka aminy ahy e. Ny any nandrasana moa zany efa tsy misy olana e. Dia ahoana ny tenin'ny madama indry nandrasana? Ka ahoana amin'ny ahoana moa zany fa dia efa iny izy ko. Zara faly zao fa tanteraka ihany ny fanindriko. Fa za zany tsy eritreretinao mihitsy. Fa tokony eritreretina ahoana moa ianao fa tsy azoko ny zavatra nataotsikako. Isika eritreretin'ny madama fampianada nefa tsika raha mifankaty. Ka tsotra be zany ry Avitra misaraka fotsiny dia vita. Ko raha vitan'izany moa ka maninona? Or nandrasana? Za nge bevoky. Bevoka? Dia bevoka an'iza? Bevoka anao veverinao fa iza indray e.
Reny sika niarana tory reny foana. Fa ngamo renina ataontsika ireny mahabevoka. Ty tena vendrana mihitsy. Ka ahoana ny atao fa tsy lozana amin'ny tananaka fotsiny eo e. Ka zara moa efa vendrana ka tsy mahita ho lazainako. Ka tsy maintsy tenenina madama nge zany. Dia ahoana zany? Ny azo ao ny ahiako dia ho diso fanantenana amintsika madama dia ho votsitra indray ny zavatra efa nampanantenany antsika. Zany tokoa moa zany. Ary tena loza marina. Zay nge ho ahy. Ka dia hoe ho votsitra indray zany le hoe zanaka madama. Tonga dia afoy daholo zany rehetra zany. Efa eo am-pikarakarana ny taratasy rehetra momba an'le resantsika iny azy zao Rizda. Na zany aza dia misy zavatra mampalahelo ihany ary tsy nampoziko mihitsy. Zay vao tena ho vaky batsila neto ny marina. Tena orana goavana mihitsy izy ty ary tsy voavatsony satria tsy manaiky ny ananganako anao ny ray aman-dreninao riavitra. Malahelo tokoa satria tena diso fanantenana. Sainga taonana moa e. Aza malahelo madama. Efa io nandrasana ho zanakao. Ny fandriko nefa dia mianadahy mihitsy no atangako noho zany dia vohitady zazavavy indray zany manoko izao. Izao kery avitra aza malahelo ekindry fa hanao izay azoko atao hanampiakondrina. Madama, tsy misy olana zany ka tsisy vahaolana re. Ka misy vahaolana ary ve any amin'ny andrasany? Misy tokory madama. Araka ny efa nilazaiko teo fa tapaka moa zany le teniko teo e. Efa ampoanao izy aho anandrasana satria efa eo izy ho zanakao. Ary efa eo koa hiavitra ho rafozanao e. Vonantonao fa tsy ho rafozana zany le safizana tsofi efa nahazo taranaka ko. Inona daholo ary zany zavatra zany izy menada. Izy roa fa tsy izy menada ka. Ve ka anisan'izany rehetra zany lakisy tany hoany. Ary etako moa nanjary ny fanampy foana tamin'ny raharaha nareo retiko. Haika efa nandady ny trompo. Faly araka iza, tena faly. Zany ve madama? Ao fa tonga dia za daholo ny antoka ny lany rehetra amin'ny mariazinareo. Zaza menadany riko ty ka zaza be efa nambady no azoko. Sady amin'izay indray efa manangasangano zafikely. Tena faly Rizda. Izy roa fa madama koa. Way, ay moa. Azafady rery izy roa kely. Ary mama koa ery nandrasana. Fanga moa zany nandrasana tsy efa zanaky madamy. Sady tokony efa hizatra an'izay ange nandrasana e. Ay moa zanaky madama ko. Ay zanaky madama mantsy. Dia mbola diso ihany voalazanao anaka. Zanaky mama hoe fa tsy zanaky madama. Enjana nge izy tiry madamy. Ry mama mantsy. Tena enjana nge hoy ary mama ny avendrana ny vadiko io e. Aza miteny tsona efa nahazo taranaka ko. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe zanaky madama. nosoratan'ny Tojo Fetratiana novelomin'ny Faly miaraka ny Oniamiajanirina Laingotsiky Oly. Nandray feo sy nanantondosa Tovo Razana Mamonjy sy Oloso.